Sehatry ny fampandrosoana indray kosa zavady vita sony no maraina teo ny fifanarahana findramam-bola avy ao anivon'ny Badiana ilay antsointsika hoe Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique sy ny fanjakana malagasy findramam-bola izay mifototra amin'ny fanarenana ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo izany fiara-miasa izany. Mitetina raika amby folo tapitrisa dolara ny vola apidramin'ny Badea na ny Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique any fanjakana malagasy. Ny tale-jeneral'ny Badea Andriamatoa Abdelaziz Kelef sy ny ministra malagasy ny fitantanam-bola sy ny teti-bola Jean Razafindravonina no nanatanteraka ny fanaova-tsony fanekena izany fambodramam-bola izany teny amin'ny fobetoeran'ny ministerany maraina teo. Fanarahana sy ny avina niarahana tamin'ny Banque Arabe momba ny fampandrosoana ara-toekarena aty Afrika. Izy io dia tafiditra amin'ny fampianarana ny asa fanaovana foto-drafitr'asa izay ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana izay napetraka ny filoham-pirenena ary zany ny ministerany travaux publics zany no manaraka azy. Io fanarana io dia manatsara ny lalana mampifandray ny faratsio sy sambaina araka andraisana teo moa zany fampidirana fa ny fanaovana lalana toytony dia ahafahana manamora ny fivezivezen'ny olona, ny fivezivezen'ny vokatra, fivezivezen'ny asa atao rehetra ary koa mba ahafahana manatsara ny fiainan'olona any ambanivohitra. Nisy ihany koa moa ny fanamariana izay noety ny ministry ny asa vaventy. Io moa zany dia efa iny aloha dia mbola mandalo tsika tsy fiaina amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa satria vola nindramina sy ny avinay sy Andriamatoa ministra ihany koa zany projet de loi zany dia avy eo tanterahana izy miditsy matoky ako fa amin'ny titon'ity izy manomboka dia hitantsika eo fa normalement zany tokony un an io ngambany fahafatarana. Tsara homariana fa nanomboka ny taona 570 sy 710 no niara-niasa tamin'ny firenena malagasy ny Badea. Hatreto dia mitetina 530 faingo valo tapitrisa dolara ny famatsiam-bola izay noetiny ny Badea ho an'ny fandaharan'asa miisa 230 teto amintsika.